Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina tsy omena antsika anio. Mahazotoa mitory. Kristy ao anatinao dia manana faharetana mampianatra. Araka ny eo amin'ny filazantsara ny Lioka 2:7-7 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy ary ny atoandro dia nampianatra teo amin'ny kianjan'ny tempolo izy. Maro ireo vahoaka te hihaino azy. Araka ny eo amin'ny filazantsara ny Lioka ihany 2:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny vahoaka rehetra nankeo amin'ny maraina koa teo amin'ny kianjan'ny tempolo hihaino azy. Ekeo ny faniriany ka mitory ho an'ny rehetra. Araka ny eo amin'ny filazantsara Marka 9:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mila anao ny tompo na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany. Vavaka isika. Kristy io ampiasao ao ho fitaovanao hitory ny teninao mandritry ny androm-piainako. Amen. Mandram-piaina tompoko fiadanane.